sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Magnano mbola tsara amintsika jiaby agny an-tokantragno agny izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diocèse. Fisaoragna sy fankasitrahana no atolotra antsika jiaby, ary anganeka ny fahasoavan'Andriamanitra no hagnampy antsika sy hanamona antsika amin'izay rehetra ataontsika. Araka ny efa fantatsika, ny Paparay Masiny dia namoaka taratasy Fratelli Tutti, izany hoe olo raika antsika jiaby. Dia io taratasy ny Papa Fratelli Tutti io no nampifandraisy ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenintsika amin'ny fihavanana malagasy. Dia efa nitandregny zegny antsika teto amin'ny radio Fagniry, ke mitoy ny fagnazavagna anazy amin'izao fotoagna izao, dia iaraka hitandregny zegny antsika jiaby, ke asaigna ampitiavagna antsika jiaby aharitry iaino azy hatramin'ny farany. Olo araiky antsika, fianakaviana araiky isika, nakambany fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mifankatiava antsika jiaby. Olo araiky antsika, fianakaviana araiky isika, nakambany fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mifankatiava. Ankafaliana, ankaravona mandrakariva no fampitrahofasika amin'ny alalan'izao onjam-peo zao, ka andaliana sika anty lohevitra zay manomana antsika amin'ny fankalazana ny Paka, satria ny Paka dia Kristy mampiavana antsika amin'Andriamanitra, i Kristy mampiavana antsika amintsika samby olombelona, i Kristy mampiavana antsika amin'ny zavaboary, i Kristy tokoa ny fihavanantsika, ary dia izay hoy isika no asongadiny ity encyclique Fratelli Tutti zay atolotry ny Papa ho ansika, tahaka ny hika ho isika
SOS raha niatrika ny zava-misy etresika amin'izao fotoana izao izy ka matetika izy no mamerimberina ary indrindra moa tamin'ireo diplomaty zany hoe ireo solotena-mpanjakana zay niaraka nivory tamin'ny fanombohan'ny taona ka nanoritany mazava fa ity krizy zay etresika ity dia sy krizy ara-pahasalamana fosiny fa krizy maro lafo isika rehefa naverimberitsika matetika izay maro lafy ao ny krizy ekonomika ao ny krizy ara-piarahamonina ao ny krizy ara-zavaboary ka manapotika ny fiainantsika ary anisan'ny nasongadiny aza fa krizy lehibe indrindra fanabeazana satria tena fanapotehana tena potika ny zavatra maro ary indrindrindrindra izay fanabeazana zay satria hatramin'ny soatoavina no potipotehany ravaravany ity krizy ity ka izay no natonga azy nanoratra nyty ensiklika ity dia eto moa eto mpanomboana dia azava isika kely inona no atao hoe ensiklika. Ny ensiklika dia taratasy zay anambaran'ny papa amin'ny kristianina ho an'ny vita batemy rehetrarehetra fa ho an'ny olona rehetra koa fa indrindra ny olona sara sitrapo ka noritany ny lalakombana raha mahita izy zavatra zay ilaina fotom-pampianarana lehibe ho an'ny eglizy ho an'ny fiarahamonina ho an'ny vita batemy rehetrarehetra sy zay vonina andray an'izay fotom-pampianarana izay ary dia anisan'izany ohatra ary mankalaza ny 5 taona ny isika zao ny Laudato Si zay nanoritany ny papa ny fampianarana mikasika an'izay hoe tontolo fiainana ny tontolo iainana ny tontolo mpinoana raha fiteny ohatran'izay ka nanoritany ny atao hoe ekologia intégrale hoy zany hoe ilay fomba fisainana ahafahana manarina an'izay potika eo amin'ny fivoarany mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra ka izay ny ensiklika ary io efa fomba ny eglizy hatramin'izay ohatra zao hitasika ireo taratasy maro isan-karazany ny soatan'ny masinday Paoly ny soatan'ny masinday Pierre masinday Joany masinday Jakoba sy ny sisa ary dia zay karazana taratasy anambaran'Andriamanitra ary anambarany ny papa mihevitra sara ho fantatra ara-pinoana ka ahafahasika hivelatra bebe koa fa misy koa karazana taratasy hafa anisan'izany zao ny exhortation le fampirisihana apostolika miainga amina lohevitra anankiray izay no alalinina nandritra ny fiaonambe ny eveka ny synode izay le ohatra zao tamin'ny farany teo mikasika ny fianakaviana dia ny soatany ho ansika lay afalian'ny fitiavana zay mbola ezahasika koa ho alalinina ary dia zay ny atao hoe exhortation misy ny atao hoe moto proprio zany hoe andresan'ny lalàna manokana mikasika amina zavatra anankiray mbola misy ngamba fotoana ho andalinatsika an'izay rehetra zay fa andesika iverina amin'ny lohevitra nresahsika teo nyty ensiklika ty ho isika dia mametraka bebe koa amin'ny hoe potika ny tena soa lehibe indrindra dia ny mahaolo raika asika zay natonga ny lohateny zay fratelli tutti zay araky nylazaisika tamin'ny voalohany hoe io ny fomba nanoratany masinday François d'Assise taratasy ho an'ireo rahalahany sy ireo anabaviny ka tamin'izay indrindra nametrany fa ola raika asika zany hoe prala isika ziaby zany hoe mampiombona ansika Andriamanitra ary dia zay no atraterisika ary i Kristy no fihavanana ka izay no mahatonga asika ihany koa mbola hiverenantsika moa zany iresaka momba ny fihavanana zay
sotoavina sika malagasy ka andeha aloha sika isentokely indray mandeha ahafahasika manohy midinidinika sika ka makafakasika ireo lohevitra lehibe ao anatin'ity frately itoty ty encyclique ty na de sy afaka hiditra amin'ny antsipriny ary sika. No azava isika ary tamin'ny farany teo fa mizara toko 8 ity encyclique ity ka efa teo amin'ny toko 7 sika. Ny toko 1 moa sika dia nanambaran'ny papa ireo aloka rehetrarehetra mandrakotra ny fiainantsika ka mahatonga an'izao azo lazaina fa faharavana fandravana moa marimarina koa vokatry ny toesaina mipetraka ary anisan'ny toesaina mipetraka ny atao hoe globalisation zay napetraka sika fanatotoloana toy zay ampiomina tady andrava ary anisan'izay zao krizy etresika izao. Ka toko 2 dia napetraka ny papa ireo fampianaran'ny eglizy ahafahana miatrika an'izay zavatra zay ka nifakafakainy tamin'izay ny fanoharana mikasika an'ilay samaritanina sarafanahy ary de sizy moa io samaritanina sarafanahy io fa i Jesoa ary izao sika zany amin'ny toko 7 dia anambaran'ny papa amintsika ary ireo azo lazaina fa ny fanafody atolotr'i Kristy ahafahana miatrika an'izay fanapitenana fandravana araky ny lazaisika teo ka ny fanafody dia lay ambaran'ilay fanoharana zay norenesika teo ilay samaritanina sarafanahy zay sinjery hoe iza izy na avy aiza izy fa rehefa maratra ny pitehan'olona anatin'ny faharavana zany izy de noresin'ilay samaritanina antanana ka izay indrindra inona avy aiza ny vokatra an'izay dia ny fitiavana hoy ny papa ary ny fitiavana sy misy efitrefitra, ny fitiavana sy misy fetra, ny fitiavana dia tsy mijery tavan'olona sy manavakavaka, misokatra ny fitiavana fa sy mikombona ka izay indrindra ny fanafody sy maintsy etresika antikristy zany hoe ny fahafoizana ary izay fahafoizana zay no mitondra amin'ny tena fahafahana marina zay mahafoy manana mivelona an'izay fahafahana zay sisy zavatra mamatipatotra azy ary zay mahafoy dia mametraka an'izay hoe fitovizana amin'ny lafiny rehetrarehetra izay ary izay fitovizana zay no mitondra amin'ny firalahina zay fotokevitra
ambarany ity encyclique ity, ary zay no irososika amin'ny tontolo mpiainana mikolokolo fifankatiavana, civilisation de l'amour, ary andesesika ny tontolo mpiainana mikolokolo fahafatesana zay mandoza sika am'izao fotoana izao, ka la culture de la mort zany, ka tonga sika tena olo raika marina anana an'izay hoe fifankatiavana eo anivon'ny fiarahamonina, lay amitié sociale, ka ampanjakasika ny fifampisimbinana ary ahafahasika mifampisimbana tokoa, mifanasoa ary mikasaka an'izay soa iombonana izay, ka ao anatin'izay ny fifanazana ny zo aman-kasiny sirairay ary sy ho isony ny efitrefitra eo amin'ny fiainansika manontolo, satria afaka mirahina isika ary mifarimina miady amin'izay fanavakavahana rehetrarehetra zay. Zay ny toko fahatelo fefahitasika zany fa tena efa votoatiny ny encyclique isika izao, lay fotom-pampianarana isika ahatonga sika olo raika ho fianakavimben'Andriamanitra. Ka amin'izay indrindra ao amin'ny toko faefatra dia ambaran'ny papa lay anjara toerany ny fo zany sy lay tova fosiny, fa ny mahasikasika io le mahatonga hoe sitrapo. Ary de eto moa dia lay fo ny Jesoa no ahafahasika mizery an'izay hoe fo ao amin'ny toko faefatra ny encyclique io, ka ao amin'ny fo no isy ny fifanakalozana zay mampamokatra bebe kokoa raha avy ao anaty tokoa izy, hoy ny papa. Ary amin'izay sy misy takalo fa anatin'ny gratuit ny fiainasika, zany hoe maimaim-pona ny fiainasika, ka afaka mandray sisy tambiny ho an'ny hafa. Ary izay le fanoharana amin'ny Samaritanina, ka misokatra le bebe kokoa izay hoe mahaolo raika asika izay. Ary izay no ahafahasika ary mivelona an'izay fiombonana tanteraka izay, ary mametraka ny sirairay amin'ny toerany. Isentokely-ndray ary sika dia avy eo andinika ny toko fahadimy sika ary ny fahenina alohan'ireo toko roa mamarana an'ity encyclique ty, zay nilazaisika teo fa mizara toko 8. Olo arake atsika mianakaviagna rake isika, nakambany fitiavana Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mifankatiava atsika jiaby. Olo arake atsika mianakaviagna rake isika, nakambany fitiavana Andriamanitra ao amin'ny Kristy, mifankatiava. Makasitraka makatelina anireo teknisianina sika amin'ny nanombezany an'izay hira zay manampy asika hiditra lalindalina koa amin'ny fandalianasika an'ity encyclique ity, zay nezasika sy hidirana amin'ny sipriny fa nasongatisika kosa nefa ny fotom-pampianarana araky ny toko zay nandaharan'ny papa azy ary esorana izy, fa mora de mora tokoa ny famakina azy noho n'izay hevitra ny mitoy ary mipetraka araky ny le foto-kevitra ty notratrarina dia ny hoe fratelli tutti amin'ny mahaolo raika asika. Ka raha nandinika ary izy ireo zavatra mandrava ho isika dia natory ny lalana, dia Krisy ilay Samaritanina sara fanahy
ary amin'ny toko fahatelo de nambarany ny tena lalakombana, ary amin'ny toko faefatra de napetraka ny hoe ao amin'ny fo lay fo misokatra no tena fototra n'izay hoe maha ola raikasika fratelli tutti sy lay fotova ho sika io fa ny maha olona sika indrindrindrindra, ary dia izay no mahatonga sika ny teny hoe ilay fony Jesoa dia azosika banjinina sara, na de sy nylazay ny papa mivantana tahaka izany ary izy fa azosika soritra ao anatin'ny famakina an'io toko faha efatra io. Ka ny toko fahadimy dia nambaran'ny papa ary ny atao hoe politika sara, ary efa nilazainy amina toerana hafa io hevitra hoe inona moa ny atao hoe politika sara. Ary ny papa Paoly fahenina, masinday papa Paoly fahenina de efa nanoritra sahady fa ny politika dia fanehoam-pitiavana faratampony izy, ka izay indrindra no mahatonga ny papa ary manoritra mazava fa ilaina ny tena politika sara indrindra, la meilleure politique hoy izy satria io politika io amin'izao no mahatonga ny faharavana maro isan-karazany satria sy napetraka amin'izay mahapolitika azy izay. Ka izay indrindra no natonga azy nandinika sy ho zeresika eto amin'ny antsipiriny ireo karazana fomba fanehoana an'izay politika zay, ao ny politika mametraka ny fahalalana tanteraka na fitadiavana fosiny ny seza ary isan-karazany reny, ary de ao ihany koa ny fikasana fahefana hatramin'ny fahefana mahenika n'izao tontolo zao azy. Ka eo indrindra izy no mamaritra fa ny tena politika dia fanehoam-pitiavana hoy ny papa, fanehoam-pitiavana ambony indrindra hoy ny masinday papa Paoly fahenina, ka noho izany ny fanehoam-pitiavana izay ny tena politika izay ikasahana ny fampandrosoana ny maha olona manontolo. Ka nanambarany ary fa misy ny atao hoe fitiavana politika ao amin'ny numero 3:20 ka hatramin'ny 5:20 izy no manoritra sara. Mety misy fotoana mbola hiverenasika amin'io fa misy ny atao hoe fitiavana politika, l'amour politika, zany hoe lay fanehoanao an'izay fikatsahanao ny soa ho an'ny hafa ary ny soa iombonana fa ary ahatonga anao ho fanimpona. Raha fitinina zany ny tena politika zany dia izay fanimpona zay fahafoizana tahaka n'ilay samaritanina sy nijery izy hoe izay ty fa anasoa ary dia nafoy tanteraka izy ary zay fitiavana izay de mampiombona ary mamokatra ary mitondra amin'ny tena fivelarana marina hoy izy. Ka amin'ny toko fahenina ary izy dia lazain'ny papa ary ileo lalana ahafana mametraka n'izay tena politika sara indrindra zay, la meilleure politique, l'amour politique, ahoana ny ametrahana an'izay dia eo izy no manoritra ny lalakombana osika dia ny fifanankalozan-kevitra ary ny fikatsahana an'izay fifankatiavana ara-piarahamonina izay. Ary io moa dia fantatrasika fa lay nerahan'ny taratasy, lay nerahan'ny nanaovana sonia tany amin'ilay dinika nerahany tao amin'ny ireo tahaka ny nataony masinday François d'Assise, ka natonga azy ny fanakalo hevitra tamin'ireo imanina tany Abu Dhabi ka nanaovany sonia an'izay taratasy zay. Ka eto izy no mamakafaka an'izay taratasy zay fa amin'ny alala sy afaka hiditra amin'ny antsipiriny loatra sika hosika fa amin'ny alalany fifanakaloza-kevitra dialogue ary ny fametrahana an'izay hoe fifankatiavana ara-piarahamonina izay ka
ny katsahana zany a dia izay mampiombona indrindra ka ametraka tontolo-piainana nouvelle culture misy ho izy ka io tontolo-piainana vaovao io de ilay tontolo-piainana mikolokolo fifankatiavana ka mametraka mandrakariva ny fahamarinana, mametraka mandrakariva an'izay fifanajana an'ny hafa izay a ary mikasaka ny soiombonana. Ao amin'ny numéro 10 izy no mamaritra an'io resaka tontolo-piainana vaovao io izy, ka izay indrindra no lazany hoe ny fiainana dia ny fahaizasika mifanozo eo amin'ny fiainansika, ka na de eo aza zay sy hitovizana sy zay sy fifankazahoana dia mikasaka mandrakariva an'izay tontolo mampiombona zay. Ary io zany de lazainy fa tena mila volena indrindra amin'izao androsika izao, ary ao anatin'izany ny fifanazana. Ary amin'ny toko 7 izy no manambara ireo dia sy lalakombana atongavana amin'izay fratelli tutti izay maha-olo raika asika zay, dia ireo dingana sy mainsy olalovana zany a. De amin'ny voalohany izy a sy mainsy miainga avy amin'ny fahamarinana ary mametraka sy kelikely tahaka ny olona manorina trano ny fandriam-pahalemana, ka eo indrindra no sy mainsy apetraka ny tena dikany hoe fifamalan-keloka, ary sy mainsy resena ny ady sy izay rehetra mety vokatry ny ady zay, ary anisan'izany ny fanameloana ho faty ary ireo fitaovana rehetrarehetra zay mety manapotika amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana maro isan-karazany zay mamono. Ka izay no mahatonga ny hoe sy mainsy asa atao isan'andro izay fanorenana an'izay maha-olo raika asika zay, ady sady dio isika, ary dia manana anjara toerana lehibe zany a eo ny Kristy fihavanana zay nanolotra ny ainy anorenana an'izay azo lazaina zany fa tranobe iombonana zay aorina amin'ny alalan'ny maha-pralay maha-olo raika ary ao anatin'ny fifankatiavana ara-piarahamonina. Amin'ny toko 8 zany ho izy no nametrany fa ny fivavahana dia manana anjara lehibe amin'izay fanorenana an'io maha-olo raika asika, amin'izay fametrahana an'io fifankatiavana ara-piarahamonina io, satria ny fivavahana dia nomen'Andriamanitra antsika satria tsy misy fivavahana mandrava izany fa manorina ny fivavahana, ka fa indrindra ozy izy a ny maha-kristianina asika, ny fototry ny maha-kristy fihavanana asika, ary nanao ansoavo izy eto am-pamaranana an'ity encyclique ity, ary dia nisy vavaka zay nosoratany mamarana ny taratasy, ka ho indrindra izy eo am-pamaranana ny taratasy an'ity encyclique ity: ry Andriamanitra i Trinité masino, Trinité masiny fifankatiavana, ary tamin'ny alalan'ny fiombonanao an'izay dia nirosaka aminay ny loharano-pitiavanao, ary ao amin'izay no teraka i Jesoa Kristy tao anatin'ny fianakavianao tao Nazareta, ary tamin'ny alalan'ny ireo kristianina voalohany ka omeo amin'izao kristianina amin'izao fotoana izao, ary ny fo ivelona an'izay evanjely zay, ka ahitany mandrakariva any Kristy zay tena olombelona tokoa, ary nanolotra
ny ainy ary nahafantatra an'izany fahoriana sy ny lasa ary ny fanadonoina ary tao anatin'izay nefa izy dia nanangana fianakaviana firalahina ka natonga ho fianakaviana ray ry fanahy masino tongava ary ambarao aminay ny tena hatsarany zany hoe firenena maro isan-karazany ny fianakaviam-be eran-tany ka ambarao aminay mahasarobidy sy mahasara na amin'ny endrika maro samihafa maha olo raika anay. Amen. Ary dia zay koa ary ry ava-malala no amaranasika somary lavalava ny tapany fahatelo tia ka dia mankasitraka mankatelinasika sy misaraka amin'ity radio mamsika ity ka angatasika mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra anampy isika ahatonga sika olo raika tokoa araky ny averimberintsika. Ny fahotana no manavakavaka sika, ny fahotana no mahatonga sika misaraka ary manangana hevitra isan-karazany fa ilay fanahy araky ny vavaka nataon'ny papa teo mampiombona ansika ka izay fanahy mampiombona ansika izay ny anentana ny fiainansika manontolo ka tonga sika tokoa olo raika eo amin'ny fiainansika andavanandro ka dia mametraka ny veloma aminsika rehetrarehetra ary ny sodran'Andriamanitra irosaka aminsika tokoa. Veloma mandra-piona. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. À toi Dieu